Am kafaliana tranoray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidina tokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotratsika sy ny arahaba ary asaina ampanajanytsika rehetra mpity fanatanjahantena sy mpanjoy ny fahitalavitra matv anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Fanadihadiana voalohany arahantsika amin'ity ariva ity dia ny tontolon'ny taranja baolina lavalava satria dia nandray lalao iraisam-pirenena indray isika na dia lalao tsy dia ofisialy loatra raha fa tafiditra ao anatin'ny lalao ara-pirahalaina ihany ka ny lalao voalohany no arahantsika amin'izany dia ny fihaonan'ny 15 Dionysien sy ny zareo 15 family avetsy Andavamamba izany resy ny réunionnais tamin'ny isa tery de tery 5 no 4 ny ekipa malagasy tamin'ity lalao ara-pirahalaina ity. Manana ny toerany ny rugby malagasy raha manoloana ny ekipa réunionnais raha ny zavatra hita teny amin'ny kianja Makendo Tapenaka omaly sabotsy ny 15 family reto manao akanjo mavo amin'ny sary reto izay mikatroka amin'ny 15 Dionysien avy atsy amin'ny nosy la Réunion vao niakatra avy ato amin'ny top 14 moa ireto 15 family reto ka dia izao miona amin'izao lalao iraisam-pirenena izay ionana amin'ny zareo réunionnais teto. Resy ny malagasy teto 5 no 4 isatokana na dia izany aza nefa dia afaka nampiseho tsara ny lalaoan'ny 15 family tamin'ity fihaonana omaly tolakandro ity tetsy Andotapenaka. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia ny 15 Dionysien no nitarika tamin'ny isa 17. Tsy niranana endry dalao firy na teknika firy zareo 15 Dionysien fa saingy nionona fotsiny tamin'ny aben'ny vatana ka dia nanosika hatrany. Mailaka kosa nefa ny mpilalao-an'ny 15 family teo amin'ny fainganam-pandeha ka dia azakazaka rano lava ny lalao maromaro arak'izany ny baolina neto tanana tonga an'izy ireo. Ny fanakaiky hatrany miisa teny amin'ny solaitra be hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany nandritra ity fihaonana ity tamin'ny fotoana farany vao hita ho niavaka zareo 15 Dionysien eo amin'ny traikefananany amina lalao iraisam-pirenena. Araka izany dia manana ny lalaoany sy manana ny toerany ny 15 family ho amin'ny tao mpilalovana 5-12 ho amin'ny fidinan'ny tompon-dakan'ny ligy Analamanga raha tamin'ity fihaonana ity somary hita taratra ny tsy fahampiana lalao iraisam-pirenena ho an'ny 15 family izay samban'izy ireo vao niatrika izany hatramin'ny nijoroany